Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo amin'ny zanabolana tamin'ity an'ity mbola hitantsika mitoetra ato amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara hatrany ny raombaratra etsy ihany koa amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy mbola misy an'ity raona hitantsika amin'ny sary izao ny fisian'ireo dia mbola manome vana ny oram-baratra amina faritra maro ary manatombo hatrany aloha ny orana any amin'ny tapany atsimo Madagasikara sy ny voatany indrindra toerana sasany amin'ny tapany atsimo ho any voatany no voakasika an'izay ka noho izany dia mbola manan-keratra amin'ny rapiso ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miloko mena zay any amin'ny faritra atsimo atsinanana ary koa ny distrikany Taolagnaro torak'izay ny any amin'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa ary ny any Manja sy Morondava ho ny fampitandremana miloko mavo kosa dia ny faritra Ivatovavy zay sy ny any amin'ny faritra Fitovonany Mahatsiatra ambony Orombe ary ny any amin'ny faritra Androya torak'izay ny distrikany Mahabo ny any Beroa Ankazoabo atsimo ny any Sakara Benenitra Betoky atsimo ary ny any Ampani torak'izay koa ny any amin'ny distrikany Betroka sy Ambosary atsimo mbola manan-kery zany ireo fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana hatramin'ny rapisika ny rotsakorana ao anatin'izany dia mety mbola mahatratratra any amin'ny 100 milimetatra indraindray indrindra ho an'ny morotsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara iny manoloana an'izay dia entana hatrany ny ponina anaraka tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro anaraka ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa tokony hisorohana ny loza mety ho ateraka izany indrindra ny fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany amin'ny toerana zay marefo izay ny amin'iny fa raha amin'ny ankapobeny kosa indray dia ny toetry ny andro volonandro fahavaratra no saika mibahatoerana indrindra ho an'ny avoatany zany hoe mitoetra ny oram-baratra zany atao anatin'ny 420 ora ho avy fa tombanana miverina miamaina tsikelikely ny andro indrindra any amin'ny alahady any satria dia tombanana ihany koa manalavitra ny morotsiraka ilay raombaratra hitantsika ato amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara ato zany ny maripana ihany koa mazava ho azy dia mety ahitana fiakarana ny maripana indrindra ho an'ny voatany sy ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny amin'izay androny alahady izay hatrany toy izao ary ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia mbola isy ny orana ho an'ny faritra Menabe atsimo andrefana ary ny morotsiraky ny faritra Ivatovavy Fitovonany sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mandraondraona kosa ny andro ho an'ny voatany ny ambiny moa zany dia maina aloha amin'ny ankapobeny ny morotsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iny no somary mety isy an'izay tandrivindraona izay ihany koa ny maraina ho an'ny rapiso tolakandro mitoy hatrany ny oram-baratra ho an'ny voatany faritra Analamanga Bongolava Itasy Vakinakaratra Moromanio Mahatsiatra ambony Orombe ary mbola mitoy ihany koa zay ho an'ny faritra Menabe sy atsimo andrefana Androy Anosy ary ny tapany atsimo amin'ny faritry Melaky mety ahitana tandrivindraona ihany koa ny morotsiraky ny faritra Sofia sy ny faritry Diana mandraona ny andro ho an'ny faritra Atsinanana Vatovavy Fitovonany atsimo atsinanana ary ny morotsiraky ny faritra Anosy izay mety misy tandrivindraona misy tsitokotoko ihany indraindray raha ny maripana avovinavina amin'izay rapiso izay manodidina ny 420 ka hatramin'ny 20 ho an'ny voatany ary 720 ka hatramin'ny 230 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana mbola mijanona hatrany amin'ny 720 degré Celsius aloha ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny morotsiraky ny faritry Menabe ary 430 degré Celsius kosa ny ambony indrindra hita any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Anosy ho an'ny androny sabotsy kosa indray mbola mitoy ny oram-baratra indrindra ho an'ny faritra Analamanga Vakinakaratra sy ny faritra Bongolava Itasy ary ny faritra Moromania mety ahitana an'izay ihany koa ny faritra Melaky Menabe ary ny faritra atsimo andrefana ary koa ny ilany andrefana amin'ny faritry Orombe torak'izay ny amin'ny faritry Sofia mety mbola hitrangana tandrivindraona ray kotrika indrindra amin'ny tapakandro hariva fa efa manomboka miverina miamaina tsikelikely kosa ny andro ny ilany atsinanan'ny Nosy ary ny faritra Androy sy ny any amin'ny faritra Anosy torak'izay ny any amin'ny faritry Boeny moa zany dia tombanana ho maina hatrany ny andro raha ny maripana ovinavina mifandraiky amin'izay misy fiakarana ho an'ny voatany 520 ka hatramin'ny 20 degré Celsius torak'izay koa ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny 20 ka hatramin'ny 430 degré Celsius ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara ary mety tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana any amin'ny morotsiraky ny faritry Boeny ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady kosa indray maina aloha zany amin'ny ankapobeny saika manerana Madagasikara koatra ny faritry Melaky sy ny faritry Menabe ary ny ilany andrefan'ny faritry Bongolava torak'izay ny morotsiraky ny faritry Sofia ny ambiny kosa raha ny tombatomana dia tokony miverina
maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay tafiakatra hatramina 20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 2 kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana tombanana efa tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius kosa ny maripana any amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa ho fanentanana anao hatrany amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro zao dia misokatra hatrany zany fifaninanana manao sary atao tanana izy io mazava ho azy karakara ny meteo Madagasikara ka fito ka hatramin'ny 17 taona no entanina na mahazo mandray anjara amin'izany misy loka maro zaraina moa zany eo anatin'izay ny lohahevitra dia ny lohalaharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetry ny andro raha liny ianao andray anjara amin'izany fifaninanana zany dia ao anatin'ny page Facebook foibe famantarana ny toetry ny andro no ahitanao ny andindininy izay ny meteo tamin'ny ity anio ty raha-pisindray fotoana manaraka veloma.